seorang layana ritumpunai yang suara warai yang minitu viraniti seorang layana ritumpunai nang nabajanai wirai awamina Sambiaka Zalifia Biarai Teidu Fana Tamba Chawirai Kalifitiavana Nurapirayanai Lifitiavana Avyamina Nana atau na dayurerira wawansai ia setahunan kahiuku ulah fatasisu Jai nanai sini uadinai Ave cakaya minau Kanau mutiai Niti turi amna Izayata Tamtalu siasu
fierinao dia tonga miparitaka manerana amin'izao tontolo izao ny famonjena izay nataonao tao amin'ny hazofijaliana ho fanafotana ny mpanota rehetra. Ny vondrona izay Bethléem dia ratsa makaiky ary lehibe manaparitaka izany amin'ny alalan'ny teknôlôjia mamfametrahana ireo fitaovan-tserasera samy hafa ankehitriny ka afaka miparitaka manerana izao tontolo izao ny fampelezana ny filazantsara-nao. Natratra ny 10 taona izany fikambanana izany ka dia isaorana anao lehibe indrindra ary ho fankalazana izany dia ao ireo endry mpampianarana samy hafa izay atolotra ny alalan'izany fitaovan-tserasera izany mba hiparitaka manerana izao tontolo izao. Manana izay anjara manandrifa izy afa eo teny ity dia ny hasarobidin'ny fiantsoana izay efa niantsoanao anay atolotra amin'ny anaranao Jesosy izany fampianarana izany. Amen. Ny volonté-ny ravana dia faly misaotra an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina isika ny amin'ny ahafahana mifanatry tava ny alalan'izao tambajotra tserasera izay ampiasaintsika ny teknôlôjia hitoriana ny filazantsara izao. Manaraka izany dia miarapa ny vondrona na ny fikambanana zanaky ny fiangonana luteranina malagasy maneran-tany izay vondrona mpiara-miazakazaka miasa fitoriana ny filazantsara ny alalan'ny teknôlôjia avolenta ankehitriny dia ny fampiasana ireo fitaovan-tserasera izay tonga fitaovana fitoriana ny filazantsara mampiray zanaky ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Rabaina ny mpisehatra rehetra anatin'izay Bethléem manatratra an'izany 10 taona niorenana izany. Irarina dia hita fifaliana hatrany isika anatin'izany vondrona izany dia mba ho voafehantsika tokoa ny fitoriana ny filazantsara ny teknôlôjia fa tsy ho sanatry ny teknôlôjia no hifena hitelona ny fitoriana ny filazantsara. Mirary izay Bethléem mba hitombo hatrany ao anatin'ny 10 taona manaraka, hitombo arakisa, hitombo amin'ny fisandrahana manerana amin'izao tontolo izao, hitombo ny fahazotoana mandray anjara ary indrindraindrindra hitombo amin'ny finoana ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Kristy eny amin'ny raolanitra. Isika rehetrarehetra ireo dia aoka samy atsara fa samy olo-moantso ny tompo avokoa. Izany raha teo moa ny mpananty fampianarana ity dia miresaka ny amin'ny fiantsoana ka i Petera apôstoly dia nilaza ny olo-moantso hoe taranaka voafiny fanjakam-pisorony firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilaza ny atsaran'ilay miantso hiala maizina ho fahazavany mangaga araka ny Petera 2:7. Ndraikitra lehibe sarobidy petraka amin'ny olo-moantso izany ka dia mpiandohana dia tsara sahady no manindry an'izany fa olona masina sy natokan'Andriamanitra izay Bethléem satria nantsoiny ho amin'ny asa fanompoana masina. Ka dia izany no antsointsika amin'ity lohateny izay natolotra amin'ity androany ity dia ny hoe ny hasarobidin'ny fiantsoana araka ny Efesianina 4:7. Io zany no anjarantsika anio ny hasarobidin'ny fiantsoana araka ny Efesianina 4:7. Amin'ny mahafampianarana azy dia ezakitsika handrafitra na plan tsotsotra izay tsika manatanteraka ny fampianarana. Mazavaitsika ireo voambolana telo lehibe ao anatin'izany lohateny izany. Ny voalohany dia ny hoe sarobidy, ny faharoa dia ny hoe ny fiantsoana ary ny fahatelo dia ny hoe Efesianina 4:7. Raha miresaka ny teny hoe sarobidy isika dia verina fa teny mora takariny izany. Ho izy ity dia mpamaro toetra ilazana ny hasiny zavatra iray na ny lanjany ataontsika hoe ny valerany izay hiavahany amin'ny hafa. Izany dia milaza ny lafiny tsara na ny lafiny pozitifa fa tsy sanatry ny lafiny negativa akory. Verina fa mitovy hevitra aminy any dia ny hoe lafo vidy na ny hoe miavaka na ny hoe mavesa-danja na ny hoe manan-danja. Andeha ange andramantsika asolo an'ireo
miteny hoe sarobidy eo amlohatenitsika dia ho azontsika no hoe lafo vidy ny fiantsona na ihany koa ny hoe miavaka ny fiantsona na ihany koa hoe manandanja na mavesa-danja ny fiantsona. Hitantsika arak'izany sahady fa maneho no mahay izy azy ilay teny manaraka azy ny fametrahana antimamaritoetra hoe sarobidy ity dia tsy inona iteny io fa ny fiantsona. Izay ihany no heverina fa azo anazavana amin'ny teny hoe sarobidy fa izao tsika dia atosady amin'ny teny hoe fiantsona. Isan'ny voambolana ara-teolojia manana ny lanjany zany fiantsona zany ka ho zaraintsika dinkana vitsivitsy ny fanazavana azy. Voalohany ho azavaintsika ara-piforoana ny teny zany atao hoe etymologiquement zany. Ny teny hoe fiantsona dia azo avy amin'ny fototeny hoe antso. Haitsika zany ny antso dia tsy inona fa feo na hika mivoaka avy amin'ny olona iray avy any anatiny ary tiana mba hiantefa any amin'ny olona iray. Zay zany dia antso. Misy kendrena amin'izany dia ny hahatonga n'ilay olona antsoina mba hanohina ny antso sy anaiky sy ankatò an'ilay miantso azy. Amin'izay fotoan'izay ilay olona hiantefan'ny antso dia tsy maintsy handao ny toerana misy azy. Mety hoe mipetraka izy rehefa tonga ny antso dia miala teo amin'izany fipetrahany zany. Mety hoe miasa izy fa rehefa tonga ny antso dia mandao an'izany asa zany. Mety hoe andalana amina direktion anankiray izy saingy rehefa tonga ny antso dia miala amin'izany direktion zany. Zay izy raha ny hevitra tsotra ary fiainantsika andavanandro moa zany satria hitanio kely ange ny fiainanao fa isanandro ianao ao an-tranonao tsy maintsy miantso olona anankiray. Hitantsika voapolofo zay zavatra rehetrarehetra voalaza teo zay. Fa eto moa zany dia tsy resaka tsotra tahaka an'izany fa ny antson'Andriamanitra ampitany atefany any amin'ny olona mba hanao ny asany, izay no resahana amin'ity lohatenitsika ity. Ny lohatenitsika dia mampibantsina antsika ao amin'ny Efesianina 5:4 kanefa zany mieritreritra fa milohan'ny tena atoravana amin'izany dia tsara raha hiresaka ankapobeny amin'ny fiantsona isika araka ny tantara-pamonjena. Ka ndeha ataontsika lohateny manaraka ny ara-piforoana teny no hoe ny fiantsona ara-tantara-pamonjena. Raha miresaka ny tantara-pamonjena dia misoratra masina fototra zany dia ao ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao zay tsy afa-misaraka. Ny ray mitompomaso ao ny testamenta taloha miresaka n'izany fiantsona ara-tantara-pamonjena zany dia tsy inona no tiana ho lazaina sy avohitra fa hoe hatramin'ny andron'ny testamenta taloha dia efa niantso sy mifidy olona samihafa Andriamanitra ary nasehony tamin'ny fotoana samihafa, tamin'ny olona samihafa, tamin'ny endrika samihafa izany fiantsona atao amin'ny testamenta taloha zany. Isan'ny voalohany sady lehibe amin'ireny ny ataontsika hoe patriarka atao hoe Abrahama, Isaka, Jakoba izay nantsoin'Andriamanitra mba hahatonga ilay firenena iray izay nofidiny dia tsy izy afa ny zanak'Israely zany ary tsy atao antsika fa tamin'ny alalan'ny fifidianana ity firenena ity no nipoiran'ny mpamonjy dia Jesosy Kristy izay fototry ny famonjena amin'izao tontolo izao. Ka raha tsy mifidy any Abrahama zany Jehovahandriamanitra, raha tsy niantso azy dia tsy tanteraka ny famonjena tao amin'ny Kristy. Tsy azontsika adinoina ihany koa ingainy Mosesy rehefa fantatsika fa izy no mitarika ny zanak'Israely nanafaka azy tamin'ny fanadihevozana tao Egipta tamin'ny alalan'ny rano zanak'ondry izay naositra teo amin'ny varavaran'ny trano izay nitoeran'ny zanak'Israely ary zany dia tanteraka ao Kristy ilay tena zanak'ondrin'Andriamanitra izay nanaisitra ny fao tamin'izao tontolo izao. Arak'izany dia zava-dehibe ny fiantsonan'ny Mosesy. So ary voatanisantsika eto fa marobe ny olona nantsoin'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha, ao ny mpanjaka, ao ny mpaminany hatramin'ireny Nebokadnezara sy ny Kirosy aza izay mpanjaka jentilisa dia isan'ny nantsoin'Andriamanitra mba tanteraka ny asa-pamonjena.
fa izany fiantsona rehetrarehetra amin'ny testamenta taloha zany dia fanomanana sy tandindona ihany fa ao amin'ny Kristy no fahatanterahany fiantsona rehetra. Izy tenany izany hoe Kristy dia efa niantso sy nividy apôstôly mba ho mpanohy ny asa fitoriana eran'izao tontolo izao. Ka dia izay indray no ahatongavantsika ao amin'ny fiantsona araka ny testamenta vaovao. Hozaraintsika roa ny endriky ny fahatanterahany fiantsona ao amin'ny testamenta vaovao. Izao no voalohany, miantso ny mpanota ho tonga zanany Andriamanitra. Io zany no dikana voalohany, miantso ny mpanota ho tonga zanany Andriamanitra. Izao no baika amin'i Jesosy nomeny ny mpianatra milohan'ny karana any an-danitra. Ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Matetika fa 20:190 bi. Zany hoe atao ho tonga mpianatra amin'ny alalan'ny fanaovana batisa ny firenena rehetra. Izany no fiantsona voalohany sady lehibe indrindra. Resaka fiantsona tsika dia ity ny fiantsona voalohany indrindra, izany hoe antsoina ho tonga mpianatra Jesosy ny mpanota mba ho tonga zanak'Andriamanitra. Ka amin'ny alalan'ny fanaovana batisa amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, ataontsika batisa trinitaire no ahatanteraka an'izany. Tonga zanak'Andriamanitra amin'ny batisa ny olona iray, ny mpanota iray, ka io ilay lazain'i Jesosy hoe fahaterahana indray. Tianao lazaina zany dia izao, ny fototry ny fiantsona izay resantsika eto dia ny batisa. Io no fototra iangan'ny hoe fiantsona. Antsoin'Andriamanitra hiala amin'ny fahotana ny mpanota, atsangany ho zanany amin'ny alalan'ny batisa. Aorinan'izany, rehefa tonga zanak'Andriamanitra ao amin'ny batisa ny olona iray, dia antsoiny indray, antsoin'Andriamanitra indray ho amin'ny asa fanompona. Zany hoe ny vita batisa izay nantsoina tonga zanak'Andriamanitra dia antsoina indray hanatanteraka asa fanompona, dia tsy ninona fa ny fitoriana ny filazantsara manerana amin'izao tontolo izao. Ka io no endrika faharoa izay sehon'ny fiantsona ao amin'ny testamenta vaovao dia ny hoe voaantso ho amin'ny asa fanompona samihafa ny vita batisa. Voaantso ho amin'ny asa fanompona samihafa ny vita batisa. Izao no teny Jesosy tamin'ny mpianatra, hanao asa lehibe noho izany aza izy. Hanao asa lehibe noho izany aza isika zany satria anatin'ny teny fanorenana ny asa sy fampahirezana. Ny vita batisa no lazainy fa hanao asa lehibe. Izany hoe nantsoina hiasa ny vita batisa. Tsy hoe vita batisa dia mijanona eo izy fa mitohy ny fiantsona azy hanatanteraka asa. Manamarika kely isika fa hoe inona moa no maha asa lehibe ny amin'izay ataon'ny batisa, ataon'ny vita batisa. Izao no tiana ho lazaina amin'izany. Satria ny vita batisa dia manana fotoana lava ahafahany manatanteraka asa. Satria ny vita batisa dia afaka hiely miparitaka manerana amin'izao tontolo izao. Ary disan'izany izao izay dia fialaina mampirofombangana azo tsapain-tanana. Jesosy telo taona teo eo ihany izy manao ny asa teto ambonin'ny tany, ary tsy dia nivoaka firy nalavitra ny faritry Palestina. Fa isika kosa izao miparitaka manerana amin'izao tontolo izao. Arak'izany ary Soratra Masina dia milaza fa ny vita batisa dia nomena ny atao hoe fanomezam-pahasoavana. I Paoly dia milaza amin'io amin'ny alalan'ny voambolana hoe karisma. Teny Grika izy io, karisma saingy tonga dia niraisina teny frantsay hoe karisma, dia fampiasantsika andavanandro ilazana ny fanomezana talenta, na ny talenta izay nomen'Andriamanitra. Korintana voalohany 2:4 moa no ahitantsika amin'izany. Lazainy Soratra Masina fa zarazaraina izany fanomezam-pahasoavana izany, zarazaraina ny endriny ary zarazaraina amin'ny olona, tsy irairay avy ihany koa arakaraka izay tandrify azy. Paoly amin'ny Efesianina 5:12 dia mitanisa ampahany amin'ireo toy ny hoe ny sasany atao hoe apôstôly, ny sasany mpaminany, ny sasany evanjelista, ny sasany mpiandry, ny sasany mpampianatra. Dia tahaka antsika ihany koa
nivony sehatra to anatin'ity vorona zay tefialemma ty dia sita fa samy manana ny karismany ny tsirairay avy zay voantso hanatanteraka izany amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ary dia fantatsika fa isika mampiasa n'ireo karisma ireo ankehitriny ny fototry ny fielezan'ny filazantsara manerana izao tontolo izao. Raha fehizany zany mpiavana dia zao voantso zanak'Andriamanitra no mpanota tamin'ny alalan'ny batisa, ary avy eo nantsoina izy mba hiasa ka namen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana na karisma tanteraka izany antso ny tompony izany. Hatreto dia efa afaka mahita sahady fa tena sarobe tokoa ny fiantsoana satria fiantson'ny tompo ametrahany fitorisana amin'olona mba ho fitoriana ny filazantsara manerana izao tontolo izao. Izay no akambobeniny amin'ny fiantsoana zay tsy azosika dinganina fa izao sika dia hirosomako amin'ny Efesianina 4:4 ka mbola manana hevitra ity andinitsoratra masina ity hamoitra amintsika fa tena sarobe tokoa izany fiantsoana izany. Alohan'ny tena tilavantsika amin'izany nefa dia tsara ihany no manamarika fa isika fiangonana loteranina dia mametraka ho zava-dehibe ny fijerenany atao hoe contexte na ny tontolo manodidina, indrindra rehefa mandinika ny dinitsoratra masina iray. Noho izany raha epistily no resahana fa raha fahakeliny tsy azosika dinganina ny mpanoratra, iza ny mpanoratra amin'io, iza ny nanoratana. Fo ihany nefa ny fotoana ananatsika ka izantsika fitininy zany. Ny epistily tenany amin'ny Efesianina 4:1 dia milaza fa i Paoly apôstôly no nanoratra, ireo mpandinika maro dia saika tsy manana fisalasalana ny amin'izany. I Paoly dia fantatsika fa tena mpanenjika ny kristianina izy teo aloha, fariseo izy, ary dia izy isan'ny lohany sy nafanafo tamin'ny fanenjehana ny kristianina. Ny asan'ny apôstôly 7 ahitatsika ny fiantsoana azy fa andalana dia nandripaka ny kristianina tamin'ny Damaskosy izy no tonga tamin'ny antson'i Jesosy. Paoly mbola Saolo no anarana izay niantsoana azy tamin'izany. Nahoana no manenjika ianao ho ilay antso? Iza moa ianao no nenjeha? Izaho no Jesosy izay enjehanao. Zay dia antso nyatefa tamin'ny Paoly. Direksio amin'ny Damaskosy. Fa rehefa tonga ny antso dia nanaraka ilay antso zay nyatefa tamin'izy. Rehefa nanohina ny antso i Paoly dia tonga apôstôly lehibe. Izy no nanoratra epistily maro indrindra 3 testamenta vaovao. Izy no nahatety firenena sy tanàna jentilisa maro indrindra satria voatero apôstôly amin'ny jentilisa izy. Izy no apôstôly naorina fiangonana betsaka indrindra. Ny anton'izany dia satria sarobedy ny antso zay ny antson'i Jesosy azy. Izay ny amin'ny mpanoratra. Efesosy dia tanàna iray lehibe tao faritra Azia, mazava ho azy fa firenena jentilisa, firenena aziatika zany. Natanjaka sady nalaza ity tanàna ity tamin'izany vanim-potoana Paoly zany dia efa tombanana roa hety sy mahery ny mponina tao. Nanana seranatsambo anankiray lehibe ifaharany ara-toekaneny faritra Azia i Efesosy ka nampalaza azy satria tonga toerana famezivezen'ny olona maro samihafa, ny mpanan-karena maro samihafa. Nanana ihany koa izy an'ilay toeram-pilalaovana anankiray izay mahalany mpijery roalina isa tamin'izany fotoana izany. Fa izay tena nampalaza azy dia ny fisian'ilay fanompoan-tsampy malaza sady goavana dia ilay fanompona ilay andriamanibavy atao hoe Diana. Dao manontsika hoe Diana ny anonana azy. Izy ity dia andriamanibavy izay ninono ny Efesianina fa nilatsaka avy any an-danitra. Noho izany dia fatratra sy miroborobo tokoa ny fanompona n'ity Andriamanitra sampy Diana ity. Ny tanàn-dehibe rehetra dia nasiana sarivokana lehibe maneho an'izany Diana izany. Tanàna madinidinika somary ambanimbanivohitra dia nasiana ihany koa arakaraka ny fahefa-mivitan'ilay tanàna. Eny fa na dia ny olona tsirairay tao Efesosy aza dia niravaka sy niambozina firavaka misy sarivongana kely ny Diana. Nalaza tamin'ny fanaovana ity sary ny Diana ty moa ilay lehilahy mpanefy firavaka atao hoe Demetrio. Ary misy fanekempinoana lehibe izay fanao ny mpanompo ny Diana
dia ny hoe lehibe ny dianina ny Efesianina. Ambarana Asan'ny Apôstôly 7:5-7 fa rehefa nitorony filazantsara tany Efesosy i Paoly nandrean'izany dia mety reo sy ny namany dia nandritry ny ora roa ny mpanompo an'ny dianina dia ny hikika mafy nanao hoe lehibe ny dianina ny Efesianina. Ireo zany no konteksta manoloana ny zava-misy tao Efesosy. Dia tsy andalo izany anefa dia efa nisy fiangonana kristianina izay niorona tao Efesosy. Tsy fantatra marina izay nanorona n'ity fiangonana ity, fa ny azo antoka dia izao efa misy fiangonana kristianina ao. Nandray ny zava-misy ao Efesosy i Paoly dia nihevitra fa tena fakapanahy lehibe ho an'ny kristianina tao Efesosy ity fanompoan-tsampany ny Andriamanimbavy-tianina ity. Nisy fotoana izy efa nampiantsy ny loholona dia ireo mpitondra fiangonana tao, tatsika izany amin'ny Asa 2:20 ka efa nananatra sy nampahery ary nampianatra fotom-pinoana na dogmatika an'ireo loholona ireo izy mba tsy hozongozona amin'ity fanompoan-tsampy lehibe ity. Ary izay tena goavana moa dia izao izy manoratra epistily ho an'ny fiangonana any Efesosy izao. Tsara mariana kely fa mahazatra ny Paoly rehefa manoratra izy ary saika hitantara tamin'ireo epistily 3 izay misoratany ny mizara roa ara-potokevitra izany epistily izany. Tapany voalohany dia ilazany ny atao hoe fampianaram-pinoana na ny dogmatika na ny doktrinina ao isika izay maha mpanaradian'i Jesosy azy. Ka eto dia ny toko voalohany sy ny toko faharoa ny toko fahatelo amin'ny Efesianina no ahitana an'izany fampianarana dogmatika na ny fomponoana izany. Ny toko fahatelo, toko fahaefatra ary toko fahadimy kosa dia ilazany ny fitsipipitolantena na ny lafiny etika izay takin'ilay dogma na mifanaraka amin'ilay dogma izay lazay no tapany voalohany. Dia ity misy ny anjarantsika ity zany dia fanombohan'ilay tapany faharoa izay miresaka ny fitsipipitolantena indrindra. Dia tsy dia tena anam-potoana tsika valaparana hilazana azy ireo fa akapobeny ihany izany no lazaintsika izany, fa andeha isika hirosa vetrany ary ao amin'ilay toko fahaefatra andininy fahaefatra ka havotratsika ao ny hasarobidin'ny finoana ny fiantsoana ho fanapan'izay fanambarantsika teo aloha. Tsara raha hovakitsika aloha izay voarakitra ao amin'izany andinitsoratra masina izany Efesianina 2:1-5 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy iray ny tena ary iray ny fanahy dia toy ny antsoina anareo ny fanantenana iray momba ny fiantsoana anareo. Ny hasarobidin'ny fiantsoana no izantsika kavotra ao anatin'izany. Eto dia mamela ahy ianareo hilaza voambolana fototra amin'ny teny Grika vitsivitsy kanefa dia izahana arahina fanazavana azy satria amin'ny alalan'izany no ahafahantsika mamohitra sy manasongadana ny hasarobidin'ny fiantsoana. Ny teny voalohany dia hoe ny olona rehetra voantso dia tonga tena iray. Araka ny teny eto hoe iray ny tena. Ny teny Grika nadikatsika amin'ny teny malagasy hoe tena dia ny teny hoe soma, soma, koro. Izay no dikany amin'ny teny frantsay. Izany hoe amin'ny fitenitsika mahazatra saika fiteny vary amin'ny nanana mahazatra hoe tena koro anankiray mihitsy. Ary any amin'ny resaka rezimanta any amin'ny mpitandro filaminana moa tena ahitana an'izany hoe koro anankiray ka ao anatin'izany koro izany dia misy tena fikambanana lalina. Ka ny atao amin'ity koro anankiray ity dia mitanjon'ilay fiantsoana dia ny asa fanompoana izany. Ny hevitra faharoa eto dia ny hoe iray ny fanahy. Izany hoe ny olona rehetra voantso dia ao amin'ny fanahy iray. Ny teny Grika izay adika hoe fanahy dia ny teny hoe pneuma, pneuma. Ka raha doniana izany dia tsy hafa fa milaza ny fanahy masina izay nomena teo amin'ny batisa, ilay lazaintsika hoe fototry ny fiantsoana. Arak'izany dia tena maneho ny mahasarobidy, mahamanandanja sy mahamiavaka ny fiantsoana ny mpanota izany filazana ny pneuma
eto amin'ny fiantsonana izany. Ny hevitra fahatelo izay misongadina eto ambaran'ny fehezanteny manaraka ao manao hoe toy ny niantsona anareo ho amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsona anareo. Henontsika amin'izany fa miveriny ny roa ny teny iray tarika ilazana ny amin'ny hoe antso na ny fiantsona. Olazaika any teny grika ireo dia hoazavaintsika. Teny voalohany dia ny hoe ekletete, io no andikana n'ilay teny hoe mamitsoina, ekletete. Tazontsika tsara kely izay tadina tsara izay va hitantsika ny fanazavana rehefa ambany ao. Teny faharoa teny hoe kleseos, io ndray zany madika hoe fiantsona. Raha somary manao karazana variamanana kely zany tsika dia hoe iray ny soma, iray ny pneuma, dia toy ny ekletete anareo amin'ny fanantenana iray momba ny kleseos anareo. Dia raha mandinika nareo misy teny ikamanany reto teny roa reto, ekletete sy ny kleseos. Mety henontsika ao anatin'ny sofina hoe clé. Dia zao no mazavatsika azy, ireo teny roa reo dia teny miray fototsy amin'ny matoateny. Vairina moa natsiketsika teny malagasy hoe matoateny, amin'ny matoateny hoe kaleo. Zay zany le clé henontsika teo aloha, fa mifototra amin'ny matoateny hoe kaleo izany teny izany. Inona moa dikany hoe kaleo? Teny grika zay fa tsy teny gasy. Inona dikany hoe kaleo? Miantso, appelé izy izy teny frantsay na convoqué, zay ny dikany kaleo. Na hoe manorona anarana, nommé. Zany hoe tena misy précision mihitsy zany le fiantsona, voatonona le anarana. Na hoe manasa, invité. Zay no andikanany kaleo. Arak'izany dia ao anatin'izany tontolo zany na ekletete sy ny kleseos zay voaresaka antsika teo aloha teo. Ny ekletete zany dia milaza ny olona zay nihara ny fiantsona, zay ny ekletete. Ary ny kleseos kosa dia milaza ny endrika izany fiantsona nihatra tamin'izany, na ny valeurany, na ny sandany, na ny qualité n'izany fiantsona ny antsona azy izany. Ireo indrindra, ireo somary vary amin'ny nanana lazaina farany teo, mitarika antsika eo amin'ity filazana manaraka teo. Inona zany qualité, inona zany valeur, inona zany sandan'ilay fiantsona izany. Mitaka kely amintsika. Misy teny anankiray izay haitsika loatra, teny grika ihany koa, izay mbola fianakaviana iray amin'ny ekletete sy ny kleseos sy ny kaleo, dia tsy inona fa ny teny hoe eklesia. Zay fa henontsika anay eklesia. Inona ny eklesia? Eglizy. Io no antiketsika mivatana hoe eglizy. Tsy inona zany fa fiangonana, communauté, assemblée. Eglizy moa efa voalazantsika teo raha teo. Inona moa no ilazana an'izany teny grika rehetra zany ry havana? Inona no natonga antsika nasongadina n'ilay hoe clé? Ny antony dia izao, sarobidy ny fiantsona araka ny fiasanana toko 5:4 sy ny fiantsona olona ho ao amin'ny tontolon'ny fiangonana. Dia tsy ninona fa ny fiangonan'Andriamanitra izay torina ny famonjena nataon'i Kristy tamin'ny olona rehetra. Be dia be ny fiantsona misy eran'izao tontolo izao. Fiantsona ho mpiasa, fiantsona dia akary, fiantsona andavanao an'izao, fa eto ity dia misy an'ilay voambolana fototra dia ny hoe clé, dia amin'ny hoe kaleo, dia tsy hafa fa maneho ilay fiantsona ao amin'ny tontolon'ny fitorinany filazantsara. Ka izy io antsona amin'izay ilay fiainganoma io, antsoina ho mpiasan'ny fiangonana hitony filazantsara manerana an'izao tontolo izao. Tsy mbola mifarana eo ilay fanadihadiana kely momba ny teny grika. Fa ozy izy ny fanazavana hoe ity teny hoe eklesia ity, izay titsika hoe fiangonana, dia teny roa natambatra ny nahazoana azy io. Teny voalohany dia ny hoe ek, araka izay hitantsika ao. Rehefa tena mandinika moa ny mpandinika dia ex, zay le tena izy ex. Fa rehefa tambatra amin'ny teny hafa izy dia miovaho kapa, zay le ek, ilay
ekza zay nyresantsika teo ka ity eka ity dia mialatsina ataontsika am'ranotrosinainy hoe préposition izay milaza direction zany hoe kianteny anankiray milaza zotry anankiray ilazana direction zany ny klesia kosa dia mazava ho azy fa avy amin'ny hoe kaleo dia tsinony zany fa miantso araka izay fahitantsika teo aloha ka raha tambanitsika zany ny eka sy ny kaleo zay atao hoe eka sy ny klesia dia tsy inona fa azontsika dika hoe mandeha mivoaka mba hiantso zay zany azolazana azy na atsaraintsika kely hoe mandeha mivoaka ka miantso zay zany tena dika ny fiangonana zay mahaizy azy ny fiangonantsika io tazoantsika tsara zay manomboka androany hoe dika ny teny hoe fiangonana dia mandeha mivoaka ka miantso tsy manatafitena ao amin'ny trano fiangonana ao zany ny fiangonana fa zay ny mahaizy azy mandeha ka miantso izany ary no qualité an'ity fiantsoana ity araka ny Efesianina 5:5 antsoina ho mpiasa ao amin'ny fiangonana ary ilay asa atao dia tsy inona fa mandeha mivoaka ka miantso dia tsy inona zany fa miantso ny mpanota mba handray ny famonjena izay ataon'i Kristy. Efa hitantsika teo no hoe nomena fanomezam-pahasoavana ilay olona voantso na karisma dia izany fanomezam-pahasoavana zany no entiny mandeha miantso ny mpanota mba handray ny famonjena ihany koa. Ireo no hevitra izay hitantsika fa mivohitra sy misongadina hilazantsika ny hoe sarobidy tokoa ny fiantsoana araka ny Efesianina 5:5 iverina fa eo ny faratampony amin'ny fampianarana fa izao fa niresaka any amin'ny hoe contexte atsika fa tsy azo atonona ny atao hoe contexte ny 14 manjarantsika fa misy ny atao hoe contexte miloha azy contexte akaiky ary misy contexte manaraka azy ny 15 sy ny 17 zany sy ny 15 sy ny 19 tsy afa misaraka amin'ny 14 reo dia araka nitatsika teo aloha dia eto no manomboka ny lafiny etika dia ndray mbavaka ely fotsiny milazantsika fa izao le contexte akaiky izay tsy afa misaraka amin'ny 15 zay nilazaintsika ny sarabidiny fiantsoana teo i Paoly apôstôly amin'ny 1 dia mitalao sy mangataka fatratra ny hoe mandehana re ianareo olomboantso mba handeha miendrika ny fiantsoana zay miantsoana anareo zany hoe ny olomboantso zany a dia manana zay fomba hampatarana azy ty ivelany hoe tena olomboantso tokoa izy tahaka ny hoe tosara tahaka ny hoe tablier zay rehefa manao tablier ny mpianatra fa tsika hoe mpianatry ny aniny reny dia toy izany koa ny olomboantso dia manana nyrety marika reto ataontsika hoe éthique de base zany hoe fitsipipitolantena fototra tokony ananany olomboantso ny 15 mila zany azy dia hoe mandeha amin'ny fanetretena mandeha amin'ny fahalemem-panahy mandeha amin'ny faharopo mifandefitra amin'ny fitiavana mazoto mitana ny firaisana reo lay éthique de base tokony ananan'ny olomboantso ny 15 sy ny 19 kosa zay azo lazaina fa mifamatotra amin'ny 14 ihany dia ilazan'ny Paoly apôstôly ny anton'ireo éthique de base reo dia tsy afo zany fa nilazany hoe satria iray ny tena iray ny fanahy iray ny tompo iray ny finoana iray ny batisa ary indrindra iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra no manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra ireo rehetrarehetra reo zany no milaza sarobita ny fiantsoana ary lay mantsoina dia mila mitafy an'ireo zavatra samihafa ambaratokoreo amin'izany lay voantso dia afaka mirehare ao anatrehan'Andriamanitra fa tsy izy tsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatiny zany hoe velona ao amin'ny Kristy izy satria natsoiny Kristy hiala ny fahotany natsoiny Kristy ka nomeny karisma ary tonga mpitoroa filazantsara ka tsy izy tsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatiny raha fezitsika ary zay rehetra voalaza ry havana dia hita fa tena sarobidy tokoa ny fiantsoana araka ny Efesianina 5:14 satria olona mpanota no nantsoiny
ho tonga zanany tamin'ny alalany batisa. Ilaina tsara no zanany dia nomeny fanomezako asoavana na karisma ary irahiny mandeha mba hiantso ny mpanota handray izany famonjeny zany ihany koa. Sarobidi ny fiantsoana satria asa ao sehatra ny fiangonana fitoriana ny filazany tsara amin'ny antsoana azy. Ianao izay zanaky ny fialemina izany mantsony izany. Aoka tsy sampanao fa sarobidi miantso izay miantsonanao. Hitam-pamaranana zao fampianarana zao ry avana dia misy ny namantsika izay te fialemina izay tonga sy ny tenantsika rehetra mametraka nyreto fanontaniana ireto izay manodidina indrindra ny fiantsona. Valitsika zany amaranana ny fampianarana. Fanontaniana voalohany dia hoe ny fanoriana ve azo lazaina fa antso. Ny fanoriana ve azo lazaina fa antso. Zao maniry anao pastora, zao maniry anao diakona, anao mpiandry, etc. Antso ve zany fanoriana zany. Raha ny fahazona azy dia zao tsy antso ny fanoriana fa hetsika teraka vokatry ny antso. Zany hoe nisy antso ny atefa reny sofina ilay antso, miasa ny saina dia ozy izy ny saina hoe maniry anao an'izay asa izay. Zay no heverina fa famaritana hoe fanoriana ka mahatonga antsika teny hoe tsy antso ny fanoriana. Nome ohatra anankiray isika raha ny fiantsona hanao pastora. Dia zao ny fampianaran'ny mpampianatra teolojia pratika hoe misy karazany roa ny antso. Dia ao ny antso ivelany ary ao ny antso anaty. Ny antso ivelany dia teraka avy amin'ny alalan'ny fahitany maso. Ohatra hoe misy olona mahita pastora manao akanjo pastoraly dia iny no miteraka fanariana ao anatiny te hanao pastora. Na hoe mety tratriny aretina izy mitrafiny accident arakarak'izay zava-miseho. Ny antso anatiny kosa dia faharesentahatra anaty. Tsy dia tena haitsika zavaina loatra satria asan'Andriamanitra ao anaty izany fiantsona anaty izany. Ka ireo fiantsona ireo na ivelany na anatiny no miteraka fanariana. Ka eo zany no ilazana hoe tsy antso ny fanariana fa efa asa na action ateraky ny antso izay nitefa tao amin'ny olona iray. Fanontaniana faharoa dia hoe inona no tokony ataoko raha maniry ho pastora aho. Inona no tokony atao mametraka izany amin'ny-bavaka. Zay ny voalohany indrindra satria tsy mahafantana sitrapon'Andriamanitra tsika na tena pastora tokoa ianao. Dia mazava ho azy moa zany dia manaraka ny fitsipika samihafa fa ny sekoly dia mametraka hoe tsy maintsy izao vao afaka manao pastora toy izany koa ny sinoda sy ny fiangonana maro samihafa. Dia mangataka ny fitarian'ny fanahy masina mba ahafahana mameno an'ireny fepetra rehetrarehetra ireny. Fa ny zava-dehibe dia zao aoka tsarovana fa soratra masina dia milaza fa izay maniry hanao ny asa mitandrina dia ao manao maniry asa tsara izy. Timoty voalohany toko fahatelo andininy voalohany. Noho izany tsy mora ity fanarinanao pastora tika apetrao tanteraka sy manontolo ao amin'i Jesosy. Ary manarak'izay miambena mafy fa amin'ny fotoana izay ieritreretanao fa hanao pastora ianao dia vola efa mety ho lalanao isakana anao tsy ho tonga amin'izany. Fanontaniana fahatelo, ahoana no alalàna fa tena antso tokoa izany? Ahoana no alalàna fa tena antso tokoa izany? Ity kosa dia sarotra ny mamaly azy ka hilazanao fa tena antso tokoa izany. Ny antony dia izao, isika olombelona dia mpanota, tsy mahay tsy manota. Noho izany sarotra amintsika olombelona mpanota ny hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny anjarantsika dia mametraka azy eo am-pelantanana. Fanamariana kely izao zavatra saika matetika hita isaky ny promotion miaraka ty amin'ny STPL dia misy hatrano ny mitsokan-daharana. Zany hoe afaka konkursa matsara izy, misy efa mianatra taona, roa taona, telo taona, efatra taona aza fa tsy mivoaka pastora izy. Reny zany dia maharesy lahatra fa hoe tsy fantatsika ny sitrapon'Andriamanitra fa reny zany dia tsy voantso ho pastora. Ny anjaranao raha ohatra ka misy an'izay antso izay tonga ny fanariana apetrao am-pelatana amin'i Jesosy fa tsy fantatsika ny tsy haitsika ny mamatana ny sitrapony. Dia mirary faherezana ho an'io antso rehetra, mirary faherezana ho an'izay te fialemina izay niantson'i Jesosy fa sarobidy ny fiantsona izay niantsona anao.
farany dia zao mahereza manao miasan'i Jesosy. Tsy atao antsika fa ny mpanaraty an' Jesosy dia tsy maintsy mitondra azy fijaliana. Izy amintsika no tsy mantsapanyizany. Sarotra ny fanaranty an' Jesosy. Ny Paoly apôstôly eto dia tsy atao antsika fa any Ampigadrano izy no manoratra an'io epistily ho an'ny Efesianina io, antsoina hoe epistily ny fifatorana. Ny figadrano dia tsy hafa fa fanenjehana azy no izy mitondra ny filazantsara ny famonjeny Kristy. Santonana zany figadrano zany. Tatsika reo marotona samihafa zay namoy ny ainy no miamin'ny fitiavana an' Jesosy. Mampaherantsika ao anatin'izany satria tsy mora miantso izay miantsony Jesosy antsika, kanefa izao mahatoky ilay miantsontsika fa efa naharesy amin'izao tontolo izao izy araka amin'izao natoko fahinana ambin'ny folo andininy telo amby telopolo. Mahereza tompoko ny tompo momba an'izay defelema rehetra maneran'izao tontolo izao ka ho tratra ny tompo eo am-panaovana ny asany izay miantsony antsika isika satria sarobidy zany fiantsony izany ka dia ho antsoiky amin'ilay teny mamy mba handova ny fiainana mandrakizay rehefa tapotra izy fiainana tantaran'izao tontolo izao. Jesosy irery ihany ho an'Andriamanitra iray ny voninahitra. Amen. Rai
sitapandraina iampasiana pamindra fodatoroana anao avao saron Jesosy tompony fiainanay andriakinanay tsy misy tapandraina iampasiana pamindra fodatoroana Saron Jesosy tompony fiainanay andriakinanay tsy misy tapandraina iampasiana pamindra fodatoroana anao avao saron Jesosy anao avao tompony fiainanay andriakinanay tsy misy tapandraina iampasiana pamindra fodatoroana Jesosy pamindra fodatoroana pamindra fodatoroana pamindra fodatoroana Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara. Sandra Twandra nihira uanao Jesu pasambatrao vanurai sinao elukao patinarianao tumpo kami saute idera Sandra Twandra nihira uanao Jesu pasambatra
hampianaro ao alala bebe kokoa anao mba hanompokoa amin'ny fitiavanao ankehitriny ao manolo tena ho anao raha io fa matsapao eo adisoako ka hampianaro ao alala bebe kokoa anao mba hanompokoa amin'ny fitiavanao raha ny fiainako taloha tena ratsy kokoa tsy nanao zay sitraka fa ny heritrao nanalao ray atsaranao tamin'izany tsy mora fantatra raha ny fiainako taloha tena ratsy tokoa tsy nanao zay sitraka fa ny heritrao nanalao ray atsaranao tamin'izany tsy mba fantatra ray atsaranao tamin'izany tsy mba fantatra ray atsaranao tamin'izany tsy mba fantatra maharita koa ianareo fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny tompo tsakoba toko 5 isa-taona ntoby lova soatomadinika anexa WP-farimena nataony 7 ka hatramin'ny 20 jona 2021 teo tao amin'ny FLM Ambady Finaky sady efa fanokafana fankalazana 5 amin'ny 70 taona WP-farimena izany. Iara-mivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra tsy toa rainay ny an-danitro. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no isaoranay, hideranay sy ankalazanay ny anarana masina. Ho avy tapoka tokoa ianao, ndrao tsy hibebaka izahay, ndrao varina amin'izao ny fanaon'izao tontolo zao zahay, ka tsy mba hanana anjara aminao. Tompo malalo, efa niantso anay ianao, efa nifidy anay tsiraray, efa nijery manandrify ny firenenay sy ny tanindrazanay ianao, ary nanokatra ny asa-pifoazana lehibe eto amin'ity firenenay mahantra ity. Jesosy tomponay io, miasa ianao tahaka izay efa niasanao hatramin'izay, no mbola iasanao Jesosy, hamerenanao ny olonao ho amin'ny valanao masina indray, fa maro no variana tao ny fikatonan'ny fiangonana, ady ny hevitra ny maro fa nikatona koa ny lanitra, kanefa ny fonao Jesosy mivohan'ny olona rehetra, ko dia mangataka aminao zahay, ny amanginao ty firenenay ty, ny mbola iasanao amin'ny toby maro zay fa naorina tamin'ny anaranao, dia apetraka feno ampilatananao ary Jesosy malala izao fotoana izao, mba ho feno ny fanatrianao tokoa amin'ny anaranao Jesosy tomponay. Amen.
fampianarana soratra masina toroteny samihafa nadraisan'ireo ray aman-dreny eo anivon'ny FFPM Manjara. Anisan'ny nandray anjara tamin'izany ny pastora Rakotomenjanahary Tanelson Jona, ray aman-dreny WP Farimena. Ho indrindra izy tamin'ny afatra nataony. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika amin'ny ity tapany farany izay anjarantsika itya dia ny ho hitantsika eo amin'ny Jakoba 5:5, ny 7 ka hatramin'ny 9:10. Lazainy eo moa misy teny mahafinaritra mino azy hoe fandeferam-pahoriana. Fandeferam-pahoriana sy faharetana. Izany no tiany Jakoba hananantsika kristianina. Miatra amintsika amin'izao koa ny fahoriana maro. Fahoriana mianjady amintsika. Mila manana n'izany fandeferam-pahoriana sy faharetana izany isika. Satria ho avy ny Tompo. Amin'ny 9:5 dia misy fampahafantarana, fampitandremana atao. Ambarany etiny hoe ny mpitsara dia efa mitsangana eo amin'ny varavarana hanao inona? Hitsara ny olona, hitsara ny tsirairay araka izay nataony. Ny afatra lehibe sy ny lesona amin'ity anjarantsika ity dia ny fahaizantsika mijoro amin'ny fahasahiana ka mitory ny filazantsara mitaona ny olona anatona sy hitodika amin'Andriamanitra. Satria vanim-potoana tena hitadiavan'Andriamanitra ny olona hibebaka eo aminy izao tahaka ny nataon'ireo mpaminany maro fandimby. Ary ny faharoa dia ny ananantsika faharetana amin'ny fahoriana rehetra tahaka izay natao naharetany Joba ihany koa. Feno 20 taona ny WP Ankaramalaza amin'ity taona ity. Ndongenontsika ny hafatra hoentin'ny Dadatoa Andrena Soljaona tonian'ny Prof be Ankaramalaza. Hoy ny teny faneva izay nifidin'ny Prof be Ankaramalaza amin'izao taonjobily izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tiavany Jehovah Andriamanitra ao ka tandremo mandrakariva izay asainy ho tandremana. Ao amin'ny Deutéronomie 2:10 andininy voalohany ahakely. Ny perikupa manodidina izany dia ny Deutéronomie 9:9 mahatratra amin'ny Deutéronomie 2:11. Fifaliana ho anay ny manantitra ny fiarabana antsika zanak'Ankaramalaza rehetra. Eny antsika zanaky ny fifoazana rehetra manerana izao tontolo izao amin'izany teny faneva izany. Mifampiaraba isika velonaina ary miara-misaotra an'Andriamanitra manome antsika izao tompo-pahasoavana izao dia ny atratrarantsika izao fa 20 taona ny toby lehibe Ankaramalaza izao. Fa dian'izao kosa dia manainga antsika rehetra ahatsiaro-mbavaka ny fivoriany ny isa-taona ny toby lehibe Ankaramalaza amin'ity taona ity 20 Jolay hatramin'ny 2 Aogostra 2024. Hitondram-bavaka ny amoahana tsy ho ela ny programa ny fivoriana. Hitondram-bavaka ny atanterahany fankalazana ny jobily any an-toerana. Ary hitondram-bavaka mba azoandreo rehetra izay maniry anatrika izany ho tonga any avokoa. Misy ny programa izay nikinasa tamin'ny volana Aprily iny tsy tanteraka noho ny valanaretina Covid-19. Ahoana ny hafatra ny Prof be mahakasika izany?
mitaky fitalaorona lalina am' Jesosy zany tompoko mba hitsara n'izao valanaretina mandringana maneran-tany zao ary hofongana io virus antsoina io Covid-19 sy ny aterany rehetra io. Sarotsika ny teny mamafaizay mikasika ny vavaka aza misalasala mangataka vantanao am' Jesosy na dia tsy takatry ny sainao aza. Tena koa ny mampafantatra atsika fa mitsangam-bato ny jobily fa 20 taona ny toby-lehibe Karamalaza dia ny famerenana ny atao hoe lako JB ao Karamalaza amin'ny lafiny fitaizana marary. Misy fotodrafitrasa maromaro amin'izany. Misy koa nefa sokajinasa maromaro ihany koa fanarenana, fanatsarana, fikotsakozana ireo fotodrafitrasa izay efa misy eo toerana ka ho tanterahana mandritry ny volana Jona sy Jolay ho avy izao raha sitrapon'Andriamanitra mba ahazoantsika mandray izany fivoriana masina izany amin'ny mpamendrehana. Ny antsiprian'izany dia fikotsakozana, fikarakarana, famerenana, fanarenana ao anatin'ny trano fiangonana, amin'ireo trano fandraisam-bahiny maro samihafa ao Karamalaza, ny lalakely ao tanàna tsy adino, ireo fitaovana toy ny groupe électrogène sy ny maro hafa koa ao anatin'izany ezaka ho atao mialohan'ny fahatongavan'ny fotoan-dehibe any Karamalaza izany. Ny teti-bola akapobe ny azo roso amintsika mikasika izany fotodrafitrasa samihafa izany, akoatra ny lako JB mazava ho azy dia manodidina ny 70 tapitrisa ariary, 40 millions ariary. Miantso antsika zanaky ny fifoazana ary izay maniry hitondra ny anjara birikitsika amin'izany hanolotra izay fohitsika hanatanterahana ny asa. Omenantsika amin'ny manaraka ny antsipriany ny amin'izany teti-bola sy ny fomba azoantsika mandray anjara amin'izany famorim-bola izany. Raha izay mahakasika ny afatra momba ny Covid-19 sy ny ezaka tsangam-bato ary ezaka findafurana fivoriana, inona kosa no afatra ho andreo izay hamonjy ny isa taona toby-lehibe. Momba Karamalaza. Ho any Karamalaza ianareo, ny azo fijalian'i Jesosy no jereo fa aza mijery olombelona. Jesosy aneo amintsika rehetra, Jesosy ny fiadanana. Sotra tompoko. Fitiavany antsika tsisy fetra, mentiny Jesosy ny eloka rehetra, miantso atsika bebaka ny tompo iza, aza manamafy atoka iana, ary tiavany Jehova Andriamanitra, tiavany Jehova Andriamanitra, katanjemo mandrakariva, saya sainyo tandremana, katanjemo mandrakariva, saya sainyo tandremana. Jakoba toko 5:5 mareta koa ianareo mampahiriza ny fonareo fa efa miakaiky ny fiavian'ny tompo famaranana sady fanokanana ireo mpiomana teo amin'ny toby Ambohimahazo Antsirabe. Misaotra an'Andriamanitra isika fa tanteraka ny fanokanana ny mpiandry miisa 2:7 mianadahy tao amin'izany tompo masina izany. Heniky ny voninahitry ny tompo ny fifilina ho tahin'Andriamanitra ny ireo mpiandry vao natokana ireo ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mitsangana miazava fa tonga ny fahazavana, ary ny voninahitry Jehova, ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao.
Nitsangana niazava fatonga ni fahazavana ary ny voninahitsy Jehova efa miposaka aminao. Isa taona ny Toby Philadelphia manao tsara fitokanam-bavaka teo atendrombohitry ny Vohitsambo no nataony zanaky ny fifoazana fileovana vohiposa avy ao amin'ny synodam-paritany afovoany ny 1 ny volana Jona teo mba ho fitondranam-bavaka ny isa taona ny Toby. Marihana fa ny isa taona ny Toby Philadelphia manao tsara dia tanterahina ny 12 ka hatramin'ny 10 ny volana Jona dia nanateraka zany izy ireo tamin'ity taona 2020 ity. Mivavaka isika ho an'ireo mpiomana 20 izay natokana tamin'ity isa taona ny Toby Philadelphia manao tsara ity. Ka ny 70 amin'ireo natokana ireo dia avy ao amin'ny synodam-paritany afovoany na antsointsika hoe SPAF. Ny 4 amin'ireo natokana ireo kosa dia avy amin'ny synodam-paritany Atsimon'ny Mania na SPATSIM. Dia mirary ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho an'ireo izay voatokana efabe amin'ny asan'ny Tompo izay anirahany ireo mpanompony nosafidiny natokana tamin'ity isa taona ny Toby Philadelphia manao tsara ity. Isa taona ny Toby ziona famonjena Bidia Sambavy Fianaratsoa ao anatin'ny synodam-paritany afovoany na ny SPAF. Notanterahina ny 4, 5, 6, 7 ary 8 volana Jona teo ny isa taona izany Toby izany. Ny faneva dia izay maresy dia tsy hamono ny anarany ao amin'ny bokin'ny fiainana aho. Apokalipsy 3:15 tapany A. Fahalamfolo Damianaka no natokana tamin'io andro fanokanana io izay mitondra ny anarana hoe mandresy. Nitarika ny fitoam-panokanana ny filohan'ny synodam-paritany afovoany Pastora Mahay Joanary. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra.
zao jesosy famborinambinao zahay kandramarokoagny hadala vitanay koky felambokynainao zahay hehihehiavaognay koza manananao mpandombaso sambatsegny manananao ekoke hovaveanao ao afake havo Iterantsy ovo mankalazazy amin'oka mankalazazy amin'ny valia halleluia Ataku, manaku aku manera tani.
rekantao o fitaky tamizao tontolo izao e tananigny rendrarendra da efa nirefarefa olo very da tokotry lasy teo Jesosy Dabe fitavanao Jesosy sy navelanao iao kamboty nagnambaragny lala mazava napitenogny filaza sara androany ao zalay da omeva tomeva mevagny olo namanagny Jesosy meva Nyefuna umaluti usanama nyeuta mitambesati anda musinao indeso amini Jesosy fahizy andi uhamusi uva nyefragnanao angatsakatsake Saviangakinge maringize Alepanuta mi bebakiwo Malaki sutara Vua inge barangara Dashisha die betetsana paumeva Tameva Meva Meva olo la manangani Jesosy Meva Tameva
kaba Namarana kiuba katsanga marana Baruma wapa Susulukuru wapa lupa utenana Baruma masikasi kaba Namarana kiuba katsanga marana Baruma wapa Wapa keba Kaba
ranguzani vengi nisoma ranguzani sengi maheri angambo morali nilami matuki valera manandra fazazo marani malemi simeti sichanga sarutu nandani volabe sitafa
eto ambony tany Zanahary raiky fona namboatratsika ke tsy tokony fandrafy fa ifankatia ndraiky fanavotro atsika eto ambony tany Zanahary raiky fona namboatratsika ke tsy tokony fandrafy fa ifankatia ndraiky fanavotro ifoleza miavonavono iala fitiavan-tegna kazany fanavakavaka fa miavagna amin'olo jiaby mifankatiava tsika ndrae fa zegny dindin-Janahary mifankatiava tsika ndrako fa tsika tie olo araiky mifankatiava tsika ndrae fa zegny dindin-Janahary mifankatiava tsika ndrako fa tsika tie olo araiky Tsika jiaby vory eto Zanahary raiky fohy vavantsika ke tsy tahe fa zegny dindin-Janahary mifankatiava tsika ndrako fa tsika tie olo araiky natajoby anao natamalandy fa tsika tie olo araiky namakoa namalemy volo fa tsika tie olo araiky namaskiny anao nampagnarivo fa tsika tie olo araiky natalava anao nazakaiosy fa tsika tie olo araiky atsika tie olo araiky atsika tie olo araiky atsika tie olo araiky Hainao Jesosy anaky Maria hainao Jesosy Jesosy Manuele kaikwa Mesia hainao Jesosy hainao Jesosy baka amin'ny Davida hainao Jesosy soa mareny solomaitsika hainao Jesosy hainao Jesosy anaky Maria hainao Jesosy Jesosy Manuele kaikwa Mesia hainao Jesosy hainao Jesosy baka amin'ny Davida hainao Jesosy soa mareny solomaitsika hainao Jesosy inge ba
zanaki Maria. Aina Jesus, Jesus mamweleka kwa Mesia. Aina Jesus, Aina Jesus wakamini David. Aina Jesus, Swa mareni sunaitika. Aina Jesus, Inge ba Inge ba Panikili manumbu ngi muhara. Panikili manumbu ngi muhara. Atoni swata lili fatika uladala. Bumi sukunulu meale burundolo. Nimumbani Jesusi ataone mbingu. Tiani Jesusi, 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 tiani fatika uladala. Bumi sukunulu meale burundolo. Nimumbani Jesusi ataone mbingu. Tiani Jesusi, 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 tiani Panarumba keni famulikaye. Panarumba keni famulikaye. Panarumba keni famulikaye. Panarumba keni famulikaye. velomio asanjatony fideranao fatsaranimideva ni Jesusi mikirawe haleluya manzaja pe uwasi
felominyobina felominirana sesupanzakana La
Jesus sisa satringani ansuano esa mbola shaira Jesus sisa satringani ansuano esa mbola varia aska na bemzai sigaromba ivava malahelo Jesus amsika maolo mivavaka aby io nagnano manontolo tana foiny no ny fitiavana asika avao mba mibeba amizay ro Jesus dawa vitukochi sarane velu Akisana de matigera sana sike pala sakutane Naisana kala sani urogi lala umba Misilala giteri silala malala kemeta gataga Sesima mamita Uveri tukochi Amepa veri Asata, asata na gabe
ambarakonao zay tsy mahalala ekaroranatia zay izy roende tatokojanio fa tsy mandivande kametamesana io amen io amen io amen io amen.
Tara